zara hevitra fandaran'ny sapan'ny fampalalambo vao eto amin'ny ICM radio efatra amin'ny zato teboka valo andraisana vahiny iresana ny fiainam-pirenena zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amin'ny roambin'ny folo ora sy fahefany alatsinainy fa enina amby roapolo ny volana janoary taona enina amby roapolo sy roa arivo miarabantsika rehetra tokolasy toboko vavy a fandarana zara hevitra no rahantsika rehefa ora sy fotoana toy izao izay andraisana vahiny iresana ny fiainam-pirenena itondrana ny famakafakana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoe tia-mpiandohana dia mitondra ny teny fiononana sy fampahirizana ho an'ny fianakavian'ny antoko tiako Madagasikara tamina moizana ny namana mpanao gazety Fanira Zafimanatany izay fantatra tamin'ny tontolona hoe famakafakana ara-politika tamina Aino Manjery toy izao ny tenany izay efa nanentana ny fandarina tsy manaiky lembenana ihany koa niaraka tamin'ny lilira faralaty teto amin'ny ICM radio efatra am'zato teboka valo Andriamatoa Andry Rahartsifa izay pitarika ny antoko RCR eto Analamanga ny vahintsika amin'ity alatsinainy ity miarabanao tompoko miarabanao Michel dia miaraba ny mpiain'ny zara hevitra sy ny mpanaraka ihany koa antsika eto mamerina ihany koa ny fiarahamiory amin'ny namana Faniry sy ny fianakavian'ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fahoriana nanjady amin'ny fianakaviana zao dia mitondra ny teny fakahirezana amin'ny fianakaviana makasitraka fito amby folo taona lasa ihany koa anisany hoe andro nangidy amin'ny antoko Madagasikara zany enina amby roapolo janoary zany alatsinainy mainty eo amin'ny tontolo politika izay fahitan'ny antoko RCR le hoe fifanandrinana ara-politika teto Madagasikara hatramin'izay zavatra misongadina foana izy io rehefa hoe tontolo politika misy mpanohatra dia misy mpanohana le mpanohana fitondrana moa zany le mazava le hoe filoham-pirenena fa ny mpanohitra ihany koa dia misy olona misongadina foana izy io ary matetika le hoe mahazo ny tanàna Antananarivo no lasa mifanandrina amin'ilay filoha eo am-pirinasa inona no fahitany antoko RCR le pratika politika mahatonga an'izay tsisy mpanao politika misongadina mihitsy ankoatran'io rehefa hoe manohitra fa dia hoe ny be ny tanàna Antananarivo tamin'izany mara tokoatran'izany enina fito amby folo taona lasa moa zay zany ny nisin'ny lundi noir moa zany iny tantara anisan'ny tantara teto amin'ny firenena raha mpivazavatra teto amin'ny firenena ny matetika ny antoko tiako ny antoko RCR dia mamerina an'izay foana hoe tsy ny olona ny olana fa le système ary io raha tsy miova mihitsy le système tsy iova mihitsysika fa miverina foana ny zavatra misy eo raha hijery ny olona fotsiny no vahintsika dia tsy maintsy miverina foana ny zavatra ary hiverina foana ny tantara ary zay nampiverimberina ny tantara foana io nanomboka tany 1972 91 2002 2009 2018 2025 dia zay foana ny hiverenana eo ary mbola ito io raha mbola ohatr'izao ihany tsika hoe tsy hanova ilay rafitra zany hoe mety mbola toy ny nahazo any any Rajoelina ihany ve mety ahazo an'izay filoha ho avy eto zany aloha raha mbola hoe izao rafitra izao na colonel Michael Randrianirina io ary mety hiaran'izay zavatra ihany koa raha mbola hoe izay ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara sy ny hoe ny rafim-pitantanana ny firenena ihany koa tsy sanatria hoe maniry ratsy ao amin'ny mpitondra famakafakana ny atsika tsy sanatria maniry ratsy ao amin'ny mpitondra mihitsy tsika fa analizy fotsiny ny RCR famakafakana ny RCR hoe mihodina io raha mbola tsy ny olona ratsy ane tsy ny olona tonga eo ane tsy hoe ratsy tsy olona tonga fa le rafitra ao amin'ny rafitra ao anatiny eo mihitsy no mampiova le olona ary mahatonga le zavatra mahatonga antsika mihodinkodina eo foana dia miverina foana ny tantara ary matetika ilay izy ratsy raha ohatra nisy fotoana niala ny président Savelbe raha ohatra tamin'ny 1996 mety hoe niala ohatran'izao fotsiny niala ny filoha Ratsiraka tamin'ny 2002 lasa nitsoka tany Andafy miaraka amin'ny fianakaviany mafimafy kokoa noho izay nahazo an'ny président Ravalomanana ary mety mafimafy kokoa noho izay nahazo an'ny président Rajoelina teo ary sanatria zay le tsako hoe tsy maniry loza akory fa miratsy foana io raha tsy miova mihitsy le rafitra
eto amin'ny firenena hoe le rafitra resahany eriseratra amin'izay zany raha tsy miova mihitsy raha olona fotsiny mieritreritra mantsitsika foana hoe le miova le rafitra de le mpitondra fotsiny le régime fotsiny miala amin'ny firongony miala filoha sy ny firongona zay foana fotsiny eritreretintsika de miova zany le izy tsy izay mihitsy nefa le izy le rafitra tanteraka mihitsy hoe misy rafitra ny efa nazavaina foana am'izany a tsy rafitra politika fotsiny le rafitra resahana fa rafitra fiarahamonina rafitra ekonomika voageja mihitsy tsika eto de raha tsy miova tanteraka ireo a ny tanora moa zao ny tanora mpianatra ny tanora mpianatra sy ny tanora tam'ireny tolona farany teo reny a de nitaky an'izay fanovana zay fanovana rafitra ny tantara takinondrareo fa tsy fanavaozana atsika zao a mbola fanavaozana aloha fa tsy fanovanana misy zany hoe a azavai kely izy a raha ohatra tsika ka hoe misy trano anankiray io mitritra sy ny karazany tritra le trano mivavaha hita hoe efa mitongilana le trano de mbola ndokondoko ao anatiny ve tsika na tsaratsara kely an'le izy sens propos sens figuré am'izay a am'izao fotoana zao a ohatran'ny mandokondoko na trano misy lokona somary fafana fotsy le orange de ohatrany hoe vaovao le trano lokona maitsomaitso ianao mahita tsara le izy namana Michel de zay le eritreretina hoe fanavaozana kanefa le trano a mbola eo ihany ary mbola eo ihany le izy mbola eo ihany le zavatra miodikodina eo a fomba fanao taloha ihany no miverina tao de zay le tiany erisera hoe misy zatra tsy mety ao zay foana naverimberiny erisera lasahany olona ny erisera hoe miavinavina nareo teorika be nareo miavinavina nareo tsy mety miditra ao nareo ao ny tokony anova misy manamboninahitra anankiray hitatsika iny niezaky ny anova zavatra ao anatiny nanahoana zao izy raha ohatra ka inona ny zavatra nahazo anazy afaka nanova ve izy ny afaka nanova atao anatin'io rafitra io niezaka nanova atao misy député ray avany andrefana any taky nitolona teny ankantsa niezaka mba nyteny ao anaty rafitra izy afaka nanova ve izy de zay le resahana hoe ny erisera koa tsy hoe mipetraka fotsiny a mbola mitoy ny asa ny erisera hatramin'izao mbola mitoy ny asa ny erisera mandeha manabe ny fiarahamonina misy tety amin'ny Madagasikara fa kosa raha hiditra anatin'le rafitra tsy mety amin'ny erisera fa mahakasika an'le hoe fanavaozana mihitsy no sao de tsy azon'ny olona sy le hoe fanovana misy mantsy ny vovonana ihany koa na hoe fikambana to politika ireo a mitaky an'le hoe andravana mihitsy an'ilay rafitra nitsangana teto amin'ny firenena fa aloha manao rafitra vaovao irosonany am'le fanovana miray feo am'ireny ve ny erisera sa inona ny mbola tokony ho atao aloha zany am'izao fitondrana tetezamita tsy tetezamita zao tsy manana sata mazava misy mamarina azy ny zavatra takiny atoko politika hoe raha vaina daholo ny rafitra teo alohana fa tsy zay fotsiny ara hoale izy ary le izy tsy natao hifampizarana seza ihany koa tsy hoe raha vaina koa ry de ndao zaraina daholo seza de samy mihinana ny erisera tsy mitady seza fa apetraka mihitsy le fototra irahana mametraka le fototra hoe inona le zavatra atao hoe raha malagasy rehetra atao a efa namemo ny erisera hoe tokony atsangana misy atsangana aloha ny assemblée constituante jeriny fomba andrafetana le rafitra vaovao de zay ny tokony atao aloha raha ohatra ka fa itsika raha mbola hivezivezy eo a na araka ny resahako foana marina le resahana hoe ireo zavatra efa rafitra efa tsy nety rehetra teo aloha de tokony efiala aloha zay aloha de ekena tsy ny teo zao tsika ny présidence any ngamba niova sy ny gouvernement fa rehefa hitatsika zavatra tsy nety rehetrarehetra teo a rehefa hita fa tsy nahomby de tokony ho ravaina le izy zay ny raisana feo fa le fizarana seza kosa iny no tsy itovizan'ny erisera feo a am'le fanambarana iny miray feo amin'ireo sasany ihany koa ve nareo zany hoe aleo ravana any reto a fa aleo rafitra hafa mihitsy le apetraka eto na hoe rafitra mamelanja ny eny fotony ihany koa am'izao fanavaozana izao sa hoe aorian'ilay rafitra ny fanavaozana fa rehefa misy mitondra ara-dalàna laha tam-pifidianana io vao tokony hipetraka le rafitra rehetrarehetra hoe hiatra avokoa fanontaniako anao Michel hoe mety hanova zavatra velo le fanavaozana zao
raha afaka nova zavatra nle fanavozana zao a de tsy maninona fa tsy afaka tsika rehetra miara-mahita daholo fa tsisy zavatra miova eo ny olona ihany miova fa tsisy zavatra miova mihitsiny eo de zay le izy hoe tsy eo mihitsiny zany le izy ny tsy hidivizana hevitra raha ohatra ka tsy afaka mihitsy tsika androso a raha tsy manova fa miodikodina eo foantsika tena miodikodina mihitsy ny foantsika de miverina point de départ ihany tsika rehefa avy eo zany hoe iova isa matetika mantsy analyse ohatran'izao ny ambaranareo misy milaza an'izao mpaminany any hoe miova misy crise foana io isaky ny miova mpitondra anankiroa ao de iova lalam-pandroenana ihany koa zay ne le elany zay le tanjona elana am'izay tsy hiverena an'izay tsony ny tanjona ane hoe ary tsisy maniry an'izany hoe ivery isy crise zany foana eto Madagasikara fa le zava-misy fa ny analyse a ny erisera zany nijery nanao analyse nandritra ny 9 taona de miezaky ny manavao an'io analyse io foana ary fa tsy mijanona am'izay mijery hoe manatsara an'io zany de zay ny elana hoe ahoana ny tsy hiverena an'le crise a isaky ny 5 taona isaky ny 10 taona isaky ny zao miena tsikelikely aloha izy raha ohatra ka isaky ny 7 taona isaky ny 5 taona ahoana ny tsy hiverena an'izay crise zay tsony de zay no anaovan'ny RCR hoe le rafitra ray manontolo mihitsy a rafitra économique structure économique organisation sociale rafitra politika mila miova daholo reo a zay structure politique mitambatra mila miova tanteraka reo samy rafitra daholo moa reo le tsonina azy fa ny matetika foana ao antsika zay le resahako teo hoe rafitra régime politique foana no eritreretintsika hoe manova rafitra fa nefany a ny fomba fanao a voageja foana le firenena fa tsy mainga politika ve ny zavatra rehetrarehetra zany mainga politika ny zavatra rehetra fa tsy maintsy reo tokotelo mamasan'andro reo miara-jerevana tsy afaka fotsiny ianao hoe tsy afaka satria misy manangejany le mpanao politika ny raha tadiditsika tsara ny filoha fanavozana am'izao niakatra teo laza fa horavaina ny andrim-panjakana tapaka andro aorina izy a nivadikevitra satria misy maniry anazy tao ohatrany hoe tahotra an'ireo PTF reo ihany koa nefa zay le resahako anisany mety tsy PTF fotsiny rafitra économique rehetra mihitsiny de sarotra le izy tsy io zany tsy resaka hoe politika fotsiny hoe manana anio anova olona politika fotsiny tsika fa tsy mety le izy raha izay fa tsy maintsy ireo telo reo miaraka zay efa afaka tena hoe anova zavatra tsika fa raha ny famelabelan-kevitra ataon'ny RCR tena takatry ny malagasy tokoa ve le izy aloha raha hoe olona nianatra daholo a ny manatrika le izy masy de mety hoe zay hoe takatry ny olona zany le famakafakana zany hoe famelabelan-kevitra ataonareo fa le olona eny fotony mihitsy raha hoe hitondra firenena le RCR afaka taona vitsivitsy ao aorianao aleo malagasy ny amaly an'izay aloha taka ve fa raha mijery fotsiny tsika ny zara ny RCR nandritry ny fotoana elaela zay a matoa ny tanora reo ny taky tamin'ny tolona reny hoe fanovan-drafitra de misy anton'izay misy sokajin'olona zany natakatra azy ary zay daholo ny takin'ny olona teny akanja tsy tanora hoe vitsivitsy na tokona tanora fotsiny vitsivitsy no taky an'izay fa nitaky fanovan-drafitra daholo ary mbola mitoy ary zareo hatramin'izao hoe tsy io le zavatra nitakinay fa mila miova tanteraka ary matola izy a tonga any amin'ny tanora dikan'izany zany a mipasy any le message ny RCR fa na izany na tsy zany nefany a miakina amintsika malagasy rehetra miezaka ny RCR andritra ny miezaka mbola mitety a Madagasikara ny RCR tamin'ny volana Desambra zao zahay a danao fampiofanana andreo mpampiofana mety ho mpampiofana zany a batso président laza rery no manao fampiofana eraka Madagasikara fanao fampiofana raiky amin'ny fitopolo ny RCR reo olona rehetra reo a de hitety a Madagasikara ihany koa izara anazava le fanovandrafitra tia ny RCR ao apetraka de mandeha tsikelikely ohatray le izy ary tsy maintsy ho toda io a amin'ny andro anankiray fa anjarantsika malagasy fotsiny a avy eo a hoe aoviana le izy no tonga
Eo amin'ny mahakasika izay famelabelan-kevitra ataonareo manerana ny fahatra izay le izy ve miainga isam-pahatra ihany koa no loha hevitra resahana sa hoe hoentinareo mihitsy hoe resaka mahakasika ana politikitsika am'ty resaka mahakasika ny hoe sosialitsika resaka mahakasika ny toe-karena famelabelarana izay ataonareo mitambatra daholo izy telo reo ka tsy afaka misaraka mihitsy hoe izy telo reo fa izany tsy maintsy isaka ny fahatra tsy maintsy misy ny mampiavaka azy fahatra tsirara izy andehanana tsy hitovy ny any vavatenina sy ny any mainty rano sy ny any faravangana tsy mitovy reo na nkolontsaina any tsy mitovy de arakaraka ny zavatra misy any atoerana nitondrana le fampiofanana arakaraka ny faritra zany a misy ndreo namana moa zay efa ny faritany manao fampiofanana any amin'ny commune tsiraray avy mihitsy efa midiny ambony niveau commune tsy niveau district fotsiny zao ny RCR manao fampiofanana fa tsy hoe miasa mangina akory fa mety mbola tsy hitan'ny olona satria mety tsy de mbola manana volanaovana tapazina amba ny RCR fa miasa iny fotony ny RCR amin'izao fotoan'izao ary tsy mitsahatra miasa iny fotony zay zany tena hoe ilaina ny antoko politika ihany koa zay mihitsiny zay ny antoko politika misy moa milaza hoe aleo ahena anakenina ny atoko politika alahina anankifito be loatra le atoko politika ohatr'izao marina le izy fa mila faritana tsara hoe inona moa le asana atoko politika ohatry ny ahoana ny atao hoe atoko politika manabe ny mpiaramonina ve le atoko politika ny RCR amin'izao fotoan'izao a misy district 100 amin'ny 9 efa misy membre RCR ary eto Analamanga zay ndraiketako a de district anankisivy district telo 10 efa misy RCR daholo fa district anankisivy efa mitsangana ny rafitra iny fotony ary ny anankiroa hitsangana amin'ny herinandro ity zany hoe district 1 amin'ny 10 amin'ny 3 zany a efa misy rafitra mijoro iny fotony RCR de ireo a no manabe manao asa iny fotony ao anatin'ny antoko politika zany raha ny an'ny RCR manokana sy mety hoe afaka ianaran'ny hafa ihany koa ny fampitondrany eo anivon'ny antoko politika inona ny tokony fanapahan-kevitra miainga ao anatin'ny antoko politika sy ny hoe rafitra ifampitondrana ihany koa ny hoe fanabeazana sy tsy voatery hitovy daholo ny olona mpikambana ao anatin'ny antoko politika izany ny RCR aloha voalohany indrindra rassemblement des citoyens responsables zany hoe tamambean'ny olona ndraikitra aloha zany izy a vao miditra anaty RCR ary olona ndraikitra resy lahatra amin'ny fanovandravitra zay izy miditra anatin'ny atoko RCR rehefa miditra ao zany izy a de samby olona ndraikitra zany olona ndraikitra zany a tsy mila hoe baikona tsy mila hoe miandry te midina vao mandray andraikitra raha mahita andraikitra tokony tandrify azy izy eny anivon'ny fiarahamonina eny anivon'ny fokotany eny anivon'ny commune eny anivon'ny district eny anivon'ny faritra de miasa izy manao organisation izy a mety ohatra hoe olona roa na telo a miorganiser manao fivondronana izy a de miasa eny fotony tsy mila anivon'ny RCR tsy mila zany hoe baiko midina avy any amin'ny président hoe zao indray ny ataonareo zao indray tsy manao an'izany mihitsy atao anatin'ny RCR misy idéologie iraisana fotsiny atao anaty RCR de iny no baiko andretrarehetra idéologie zany fa tsy olona ny RCR tsy atoko miaraka amin'ny Lazare Verson akory ny anarany na hoe atoko zanaky Lazare Verson de inona asongadina de inona asongadina fa ny RCR rassemblement des citoyens responsables de les citoyens responsables miasa eny fotony isaky ny faritra isaky ny district isaky ny commune isaky ny fokotany zay ny RCR ary na fanapahan-kevitra hitanivony atoko ara de avy ny fotony miakatra tsy maintsy jerevina foana inona ny hevitra ny fotony de miakatra tsikelikely fa tsisy hoe fanapahan-kevitra président Lazare Verson rery hoe zao indray tsy izay le izy raha ny RCR eto Analamanga am'izay fanapahan-kevitra miainga ety fotony zay mangataka an'Andriamatoa Lazare Verson ho candidat filoham-pirenena ve ianareo oviana aloha le fifidianana filoham-pirenena tsy fantatsika io aleo aloha efa nantaniko teto izy de miankina aminareo base politique io izy aleo aloha le izy ho tonga le fotoana misy karamilizany misy le aloha tonga le fotoana de jerevana ny condition mialatsiny am'le teny vahiny le condition hoe ohatry ny ahoana le raha mety ve ahafahana mirotsaka ve le condition so de hoe mbola hita le rafitra mpikarakara fifidianana fa mbola tsy mety
so de mbola le teo ihany jerevana le lisy mpifidianana fa efa mbo ara-dalàna jerevana daholo le izy le code électoral ave fa mba araky ny fangatahany olona ave le izy arakarak'izay a no hanaovanay hoe aleotsika président milatsaka fa ny herisera efa vonona am'izao ny herisera ataoko atoko zany a efa vonona fa miakina am'le fifanarahana hoe hidiranao zany hoe raha inona zany no am'le fitsipy-dalao ahafahana miditra fa ny herisera am'izao fotoana zao a tsy mitsahatra koa ho anao mpiambana ato anatiny ary mampiofanareo mpiambana école politika zany na mianatra hitatana firenena isan-kerinandro zay eto analamanga fotsiny resahako de misy a fizarana ho an'ny mpiambana fampiofanana ho an'ny mpiambana ahoana rehefa hitondra firenena ohatr'izao antsika fa tsy rehefa tonga eo kory vo samposamborina hoe iza natao ministra nandeha hanao appel d'offre na candidature hoe alefaso CV fa zao zahay a de efa miofana ny hitondra firenena ary mampiofana mpiambana any koa hoe ohatr'izao zany mitondra firenena ohatran'izao a lalàna misy ao a ohatr'izao ny fomba fanaovana politika inona ny jara ndraikitra ny tsiraray fa efa olona ndraikitra daholo nefa reo ampiofaninareo zavatra misy ihany koa mpanaovana politika na ty fitondrana fanavozantiara de misy an'izany hoe olona efa mitakosokosona tany anaty politika hafa tany tsy masaka raha-potokevitra tany de lasa mivadika ao anatin'le fitondrana fanavozana am'izao ny RCR zany rehefa tonga eo tonga de RCR avokoa hatrany foko tany tsy zay koa le izy misy olona misy olona ndraikitra daholo na tsy ao anaty RCR ary ny RCR misokatra ny RCR misokatra amin'ny olona rehetrarehetra vonona ny anova rafitra ho zay ihany ny condition ny olona moa tsy hanova rafitra avokoa rehefa hoe raha hazo fahefana ny RCR de lasa vonona hanova rafitra daholo indray ny olona eo sa mantsy zao lasa fanavozana daholo ny olona eo a lasa mitonona zay n'izay da ihany koa misy mamarina azy zany misy mamarina zany efa ny a hita io ihany io tsy maintsy hita le izy tsy maintsy hita foana ihany hoe taizan-tantaran'ity olona ty ty olona ty ve tena misy matetika mantsy ny olona am'izao tsika malagasy miasa amin'ny politika atao fitadiavam-bola le politika lasa tena ohatrany hoe asa tsisy vola any RCR tsy mivelona amin'ny politika mpikambana RCR rehetra mihitsy a tsy mivelona amin'ny politika tsisy vola zaraina ao amin'ny RCR tsy misy mihitsy hoe mikarama ao amin'ny RCR fa samy a ny tsiraray samy olona ndraikitra de manao zay tandrify azy manao zay zavatra tsapany fa tsy misy hoe avany amin'ny ambonina ohatr'izany na io moa zany amin'ny RCR tsisy ambony sy ambany zany koa mitovy daholo ny olona ndraikitra fa ny andraikitra ny samy manana ny azy zay le izy raha zava-misy am'izao fotoana zao ary zany fahitan'ny RCR tokony hainga ava izy ity fanovana apetraka ity raha tena hoe manam-piniavana zay a ny mpitondra fanjakana tena mana-finiavana ve aloha izy zay tsy fantatra sika fa zava-misy no nyta hitsara azy zay le teniniko fa nanaveloka teo hoe eo aloha le fanontaniana mana-finiavana marina ve le mpitondra zao a anova satria sarotra le izy a fahitany RCR anazy aloha tsy hoe miavinavina koa zay mantsy anisan'ny kritikan'ny olona miavinavina-nareo mialangalanareo maninona no misy andraikitra de tsy raisinareo tsy zay koa le izy fa hita le izy hoe mandeha amin'ny lalana tsy izy de sarotra ny andray ao anatiny rehefa tsy izy zany le lalana ty lalana am'izao ty a hita fa tsy izy tsy mety le lalana tsy mety mihitsy le lalana tsy fanavozana le zavatra resahana fa fanovana ao a de sarotra be ny hoe ahoana no apety an'io fanavozana io le izy mety endriketrika matetika koa mantsy tsika zao a matetika malagasy zay moa zany malagasy mety hoe matahotra le efa mba tsaratsara kely no teo anoloana kely fotsiny io e misy zavatra kely fotsiny de mionona am'izay de nefa an'io a iverina mety mbola ho ratsy kokoa n'olona teo aloha ara rehefa mahazo tsirony eo le olona vaovao niofa satria zao le izy mbola makafo ny olona aloha e de mihizaka kely aloha zay politika zay politika zay le politika eto fa tsy mbola manova izy fa makafo ny olona izy zao de miezaka
miezaka ny olona aloha fa raha hita le izy hoe lalina tsy izy a de fantatra hoe makaiza ile lalana de tsy izy le lalana. sao de populisme ihany koa ny RCR mantsy zao tamin'iny hoe vao niala le fitondrana fanavaozana de nandrandray ny tanora zany nisy mihitsy ny efa nanolotra le hoe anarina teny amin'ny fondony tambazotra antserasera teny hoe Lazare Zaverson mendrika no premier ministre tamin'izany raha ny fahitan'ny RCR n'izany amin'izao fotoana zao zany. Ny RCR ny vonona foana ny président Lazare Zaverson fa nyresaka foana hoe vonona raha hanova vonina izy raha tena hanova fa raha mbola sarisarina hoe strapotin na hoe tsy manina fa mena ministra anankitelo nareo na hoe ohatr'izao a tsy mahalina ny sao de atao président mihitsy mety amin'izao fanavaozana zao tsy manina ka zay efa vonina ka ny RCR ny vonina ny RCR efa vonina raha ohatra ka vonina malagasy anao an'izay efa vonina ny RCR fa raha zava-misy zao efa vonina amin'izany koa ve le olom-pirenena aloha ny olom-pirenena zay le tenena hoe misy rafitra rafitra apetraka tsy hoaro olom-pirenena tsy hoaro vonina 100 isan-jato zany tsy possible zany fa ny fandresendahatra tsy possible na ho resy lahatra anao na 20 isan-jato hoe tsy possible zany na 50 isan-jato hoe tsy possible zany fa le rafitra apetraka ao eo a no manovana azy ohatra le resanany ohatra n'izao le izy raha hoe tsy tao sarisary raha makao amina miditra amina toerana banky anankiray ohatra ianao raha miditra ao ianao a ka mihinana voanjo ohatra sanao manary an'iny eo amin'ny tany eo satria voafehy le rafitra ao ianao voafehy le fahadiovanao ianao fa raha ohatra ianao ka kaiky zordiria na mihinana an'iny mety miaraka rinao eny daholo le izy satria de zay le izy raha malotoloto zany le zavatra iainanao eo de zay le rafitra hoe le rafitra mihitsy a no mame an'le olona iova fa tsika matsy miresaka foana hoe matsipitsika ny hoe ny mpitondra na hoe ny olom-pirenena mpitondra moa mametsy ny olona hoe le olom-pirenena mihitsy ane no mila miova fa izy hoe nametraka rafitra rafim-piarahamonina ahafaha rafim-panabeazana ahafaha le olom-pirenena miova anjara mpitondra ane zany de le hoe olom-pirenena ihany koa miteny foana hoe le mpitondra eo nefa le olona tonga eo am'le fitondrana tsy manova le rafitra de mitovy ihany zay le tenena foana hoe tsy adalana le olona tonga eo aza mieritreritra foana tsika hoe le olona mpitondra teo hatramin'izay de reny de efa nieritreritra alohan'ny notongavana eo de hanao ratsy tsisy nieritreritra an'izany fa le rafitra iainany ao lasa miforce azo azy hanao zavatra tsy mety satria tsisy rafitra betsaka tsisy rafitra ohatra hoe contrôle ohatra ao tsy mahanjaka aiza ve de hoe ny filohan'ny repoblika ihany no manendry olona any amin'ny fitsarana anendry olona any amin'ny anao contrôle rehetrarehetra izy ihany zany anao contrôle le olona tendreny zany anao contrôle ho azy de le olona tendreny hoe sanao conseil hiteny azy hoe tsy mety ataonao io tsy tonga de miala raha afaka apitso ohatra de ohatr'izay le izy maty le rafitra maty le rafitra hoe rafitra mifanitsaka ihany koa mpanatateraka mpitsara ny mpanaramaso zay ihany le izy ao anatin'le hoe fanovana lalam-panorenana ihany koa mantsika zao miingy am'le hoe fikonan-doham-pirenena isam-paritra izy io am'izao fotoana zao a miandry le fikonan-doha nasionaly tsika zay hoe famondronanareo hevitra rehetra avy any amin'ny afaritra raha ny fahitan'ny RCR le fampiarana le fakakevitra tena miroso makany am'le hoe tena fanovana tokoa ve sy le hoe fahavononana ho ataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao na de efa somary nisy teny nambaranao ihany ary teo araka nyresahanao zay mamelanao miala tsiny fa somary manana kely ihany tena miala tsiny amintsika ahako raha tena hoe mahintsy be fa mitovy ihany to efa nanisy concertation nationale tsika nandalo concertation nationale tsika 91 2010 fa raha izo lalana izorantsika zao tsy mifakaiza am'izay tsy hanovana inana iny mety hanavao kely fotsiny le izy hoe inona no saritsarina zavatra mety ho hitan'ny olona de mety zay le izy mety zay mety zavatra izy fa raha hoe ny anova aloha
de tena mialatsiny aminao fa tsy zavatra iova io. Zany hoe fahadisoana goavana zany le fandraisan'ny mpanao politika sasany hoe aloha miditra ao anatin'ilay rafitra de eo manova. Ka io fivelomana ny azy menao tsiny ve izy fivelomana ny azy ny atoko politika ny am'izao mpikanao politika eto Madagasikara mivelona am'le politika zay mahita seza aloha izy mahita ivelomana aloha izy de omena tsiny ve izy betsaka ny olona anatin'ny rafitra io mety tonga saina ihany fa fivelomana ny azy vetivery ny fivelomana vady aman-jana ny raha ohatra ka de sanatria omenao tsiny ve izy zay mantsiny atsika zao hoe le miala daholo le firongony rehetra teo anoloana manome tsiny le teo anoloana rehetrarehetra zany le firongony mila miala daholo fa nefa le atao zao mitovy am'izay ihany to firongony ihany koa rehefa miala zao zay le hoe tsy ameza tsiny ny tenenana andraisana malagasy moa taloha hoe kodiara-tsarety ny fiainana iny tsy de hoe fotsiny le hoe ambony hoe miantra ianao androany aza de manan-karena ianao androany de mety tsy nymanitra tsy zay fotsiny fa lalana izorana aza de mafaly ny enentsika le eo anoloana fa mety mbola ho andalovanao ihany io rehefa avy eo ary anenjehany olona aorinanao an'ilay izy fa tsy maintsy miova le rafitra mba hahafahan'izay hoe tsy miova tanteraka mihitsy zany le rafitra manabe na ny mpanao politika na ny olom-pirenena na mpitondra de mila voafeha le rafitra daholo le rafitra apetraka somary mbola devitra ihany koa izy io am'izao fotoana izao raha hoe rafitry ny lalam-pandrenana fotsiny re resantsika zay misy ny voen'le hoe rafitra regionaly fédéraly misy milaza reo hoe fampiadiana ny sampahatra ihany koa le rafitra fédéraly ny rafitra regionaly mety ho zakatsika ve sa hoe ny rafitra hitan'ny RCR hafa ihany koa akoatr'ireo rafitra ireo zay ny rafitra unitaire mitsikaran'ny olona hoe lasa baikony ny Antananarivo ny manerina ny Madagasikara ina moa no tena tiany olona tongavana am'le hoe rafitra fédéral na décentralisation na ohatran'ina moa zavatra misy eny de zao hoe tsy afaka fanapa-kevitra dretra de tsy maintsy miala ty amin'ny central tsy afaka miteny ny nipotiny ninina zany raha misy zavatra ohatra hoe misy arena eo am'le faritra anankiray de tsy maintsy ny ety amin'ny central mandidy an'io zay ny angatany an'le izy hoe ataovy rafitra fédéral kanefa ny zakatsika ve zakan'ny toetsaitsika am'izao ve le rafitra fédéral iny moa ny rafitra fédéral zany eny matetika raha mijery an'izao tontolo zao tsika de fitambarana karazana zany hoe état maromaro mitambatra rafitra fédéral anankiray le tsika zany anankiray ty fa zarazaraina fa le tanjona ny tokony jerevana hoe ahoana ny fomba anaovana le izy mba amasy mandidy le any amin'ny faritra afaka miasa tsara nefa misy contrôle ihany koa tsy hanoanao foana satria raha ohatra ka no rafitra fédéral ohatra ny faritra anankiray ka sanatria foana ny le resahako hifanaraka izy amina atoko-pinoana na firenena anankiray de lasa mety sanatria mety hisaraka tanteraka mihitsy ary mety ho lafo tanteraka mihitsy faritra hoy ny olona sasany zay le izy fa io le resahana hoe mety mbola le olona mihitsy le olom-pirenena malagasy mihitsy am'izao mbola tsy mahazaka an'izay rafitra zay tsy le rafitra fédéral tsy hoe ratsy akory le teny hoe rafitra fédéral fa le olom-pirenena ny mila beazina aloha anatina rafitra anankiray zay vao mety ho zatsika zakatsika le izy zany hoe anatin'ny raha ohatra moa zany fomba fitaritana reny de mbola atao hoe mbola tsy maintsy mbola taritana aloha le olona reo zay le izy tsy kelikely izy vao hoe zaraina le andraikitra ary ambony rehefa tena hita hoe conscient le olona tonga saina le olona zay vao mena hoe mena raha ny délégation fandraisana andraikitra ampitaina le izy hoe iny ary fa raisinareo an-tanana le izy rehefa tena conscient tsara le olona fa raha mbola situation misy atsika zao
hitantsika ne zany betsaka no ohatra azo raisina amin'izany la isam-paritra reny ary misy olona matetika vao mana fahefana kely de tsy maintsy manarorotra kely an'iny foana na iza io tsy hoe Tananarivo any io feraka Madagasikara so matsika de mety hoe Tananarivo any misy fanarota-pahefana fa na iza mihitsy vao manana fahefana kely ny olona zao de manarorotra an'iny ary miezaka mi-exploiter ny mpiarabelona aminy amin'iny rafitra régionaly ndray le rafitra régionaly le izy zay no tiako resahana hoe inona foana le tanjona any am'le tanjona foana le izy tsisy de hoe maharatsy anazy rehetrarehetra fa tokony any am'le tanjona ny jerevana foana inona le tanjona jerevana inona le fiarahamonina tiatsika ho azo zavatra ohatry ny ahoana ny tiatsika ho azo inona raha fiarahamonina tiana ohatry ny ahoana de dafintsika ny ERC raha mivoy le consciencisme hoe raha fiarahamonina tonga saina zay ny tanjona ahoana ny atongavana amin'izay de zay foana zay no mitarika ny ERC zay idéologie zay no mitarika ny ERC ary makany ny politika rehetrarehetra tianao apetraka na politika rafitra fitondrana io régime politika na rafitra économique na rafitra organisation sociale rafim-piarahamonina tsy maintsy makany amin'izay tanjona izay daholo tamin'ity rafitra natsangan'ny Andry Rajoelina République fahefatra ity mantsy de nisy an'le hoe état unitaire izay hoe voafaritra ao le hoe fitsinjaram-pahefana fa tsy miatra izy io am'le hoe vola isam-paritra mantsy ny tena iadivana be hoe tsisy vola any amin'ny faritra fa eto Antananarivo daholo nefa misy arena afaka trandrahana any am'le faritra fa fanapahan-kevitra eto Antananarivo ny mitsinjara an'ilay vola tokony hosotrahan'ilay faritra amin'ny tamberina andraikitra sy ny hoe zavatra hosotrahana tamin'ny arena nivoaka tao amin'ny faritra nisy azy misoratra le izy mety misoratra le izy fa le rafitra mipetraka mamela le izy tsy ho ampiarina satria ny vangongo loatra afaka manao zay tiany foana le filoham-pirenena afaka manao zay tiany izy tsisy afaka manovana azy tsisy afaka mibaiko anazy tsisy afaka miteny anazy ary ohatr'izay foana itsika zao raha atao hoe ny filoha teo aloha moa zany atao hoe voafidy ihany raha atao hoe mbola nisy ady hevitra betsaka raha momba an'izay fa atao hoe nisy fifidianana ihany zany natonga azy teo fa itsika amin'izao fotoana tsy fifidianana natonga ny filohan'ny fanavozana amin'izao fotoana fa mipetraka teo zany izy ary mbola makany amin'izay antsika makany amin'izay tsika raha ohatra ka tsy manova zay le teneniko hoe mety ho pira raha ohatra ka hoe sanatriny resahako foana fa analizy moa ny anay mety ho pira raha ohatra ka tsy miova lalana aingana ny fitondrana amin'izao fotoana fa io asoratana daholo zay tiana soratana asoratana daholo ne zay tiana soratana rehetrarehetra fa rehefa le rafitra no mamela anao zay tianao atao de fampijeretsika rehefa avy eo de tsika malagasy ihany no voadona farany ny mpanao politika ny afaka mitsoka ohatrany rehetrarehetra ihany ohatran'izay zavatra nisy rehetra teto afaka mitsoka kely ny ivelany mety kidikidy mety misy ihany tratra hoe mahitrany soatra zany fa ny tena mizaka magnidy de vahoaka tsika malagasy vahoaka mantsy am'izao ohatra ny efa leo ihany koa an'ilay resaka politika ity tamin'ny hetsika iny mantsy zao de efa nisy an'izay hoe tsy mila mpanao politika izay mihitsy nambaran'ny tanora teny an-kianja teny tsy mila mpanao politika ary le zava-misy am'izao ara ny mpanao politika no misitraka ny tombontsoa rehetrarehetra manokany tombontsoa manokany io azon'ilay tanora tamin'iny tolona iny am'izao fotoan'izao fa le tanora tsy enona lasa tsisy miraharaha le tanora ka lasa ohatrany hoe vomaika manalavitra an'le politika ny zava-misy am'izao fotoan'izao ka rehefa hoe misy an'le hoe hetsika ataon'ny mpanao politika hitsoina vahoaka de tsisy miraharaha intsony fa ty tena hoe tsisy rano na tonga ny tanora rehetrarehetra ny vondrona tamin'iny 25 ny volana septambra iny tsisy nitarika iny fa tena hoe nisapokotany efa talohan'iny moa de efa nandory kodiarana tondra an'ireny bidon reny tsisy jiro tsisy rano tamin'izany
ty tsisy endrika politika zany. Le mpanao politika tsy hoe ratsy akory mpanao politika. Ny fanaovana politika moa zany tsy hoe ratsy akory ny politika, fanaovana politika dia ilaina. Ny olona tondra firenena dia tokony olona niomana ara-politika anaty antoko zany. anaty antoko politika fa tsy olona tonga ho azy, olona tsy niomana. Fa mila fiomanana fitondrana firenena ary anatina antoko politika miomana ho an'izay. Fa kosa ny fitondrana rehetra teo a dia niezaka foana hatramin'izay a nandeha tombontsoa le jany eo amin'ny fitondrana dia naratsiana le fanaovana politika mba tsy hahafahandrareo mpanao politika mihetsika na miteny dia simba ihany koa ny fomba fanao mpanao politika koa moa raha teo araka ny sahako teo a rehefa tolorana sezakely a anankiray dia mangina satria fitediavana le politika ho an'ny mpanao politika dia lasa tsy mety nefa tsy tokony ho izay mihitsy ny tena tokony ho izy fa tokony ho zavatra hafa. Tsy izay le fanaovana politika. Fanaovana politika fanasoavana mpiarabelona fa tsy fitediavam-bola. Tsy tediavam-bola nefa ny azona vola. Hatramin'izay a tsisy filoham-pirenena teto Madagasikara tamin'ireo filohan'ny fandimby nilaza an'izany karama zany. Fa tany fampelezan-kevitra dia hoe tsy handray karama fa omen'ny voaka malagasy ny karama. Tiako kolonely Mikael Randrianirina dia hoe tsy handray karamana filoham-pirenena fa ny karama maha-kolonely azy no raisiny. Fa nefa misy tombontsoa voatontonona moa tamin'ireny hoe misitraka tombontsoa to azy avokoa ireo mpanolotsaina. Dia ianao mainao fa nahavala le resaka sady fa mahavala le resaka ianao. Betsaka ny zavatra niseho zao tamin'ny faran'ny taona reny. Hoe tia ny Assemblée nationale, tia ny HCC, tia zao samy nahita an'ireny daholo amintsika rehetra. Resaka prime. Tia ny membre gouvernement. Zay le izy. Mody resahana hoe zaho tsy handray karama fa sisa zaho no an'izao fa misy zavatra foana ambadika. Izany filalaovana ohatran'ny hoe sanatria zazakely le vahoaka, natao zazakely mihitsy moa zany le vahoaka dia rabirabiana amin'izay foana le izy fa tena miala tsiny. Maka fon'olona ihany koa ianareo mpanao politika mantsy. Fakana fon'olona zay. Zay le izy hoe fa filalaovana sain'olona ne le izy, fakana fon'olona fotsiny. Fa raha ny zava-misy amin'izao tsy efa tonga saina eny ve ny olona amin'ireny taham-pandraisana anjara tamin'ny fifidianana teo ireny, fifidianana filoham-pirenena sy lombavam-bahoaka ben'ny tanàna. Ambany le taham-pandraisana anjara ny olona mifidy aloha. Zany teny hoe tamin'ilay tolona reny ary manomboka tonga saina ny vahoaka fa tsy tamin'ny fifidianana. Etsika fotsiny. Tamin'ny tolona farany teo ny tarihan'ny tanora reny. Io zany manomboka amin'ny fo ny olona. Manomboka amin'ny fo malagasy. Amin'izao ary manomboka tonga saina tsikelikely izy hoe ary manomboka misy tsikelikely ny RCR ary marina ihany analizan'ny RCR efa nandeha taloha tamin'ny 2023, 2022, 2021 tany anoloana tany. Raha nilazany zarany ny RCR tamin'izany fotoana zany lazany zavatra nisy teo dia ohatran'ny hoe sanatria aniry loza ho an'ilay mpitondra foana ho fa analizy le atao zavatra tsy maintsy misy le izy tsy maintsy andalovana raha hita ilay lalàna izorana. Ianao zao raha ho an-tamatavy ianao ka hiaraka tsika izenao andeha fiara dia hiteny ve ianao raha amin'ny lalam-pirenena iray dia hiteny ve ianao tsy handalo Moramanga? Tsy maintsy mandalo ianao satria fantatra fa iny lalànao dia izay le izy. Ka izany zao tsy hoe kory hoe mila manao analizy be iny manao an'izany na hoe mila maminany hoe tena mety mandalo Moramanga angamba n'izao ry zareo ireny fa fantatra le lalànao dia fantatra fa tsy maintsy handalo ao ianao. Io mahakasika an'ilay fanatsarana ny rafi-pifidianana ity teboka farampiresantsika efa nisy ihany nambaranareo teo hoe tsy handray anjara rehefa mbola io rafitra io. Misy ny milaza azy koa hoe io rafitra io dia tokony hoverina any amin'ny intérieur. Marina zany. Marina zany. Rafitra mahaleo tena hoy nananganina an'io tamin'ny fotoana ny fitondrana tena marina ve izy. Nefa tsy mahaleo tena raha-vola aloha izy. Tsy resaka vola fotsiny ka. Na le membre ao anatiny ara ny filoham-pirenena, ny Assemblée nationale, ny présidentsena no manindry le olo ao anatiny. Fa ny olo présidence no lasa filoha. Inona moa no ahaleo tena azy amin'izany ozy izy ianao? Dia mahaleo tena ve zany ozy izy tsika? Raha ohatra ka tsy mahaleo tena mihitsy. Tsy
tsy aleo averina ry ny administrateur civil ny asa ho nianatra momba an'izany tsy aleo hoe averina amindrareo le izy zareo efa nianatra momba an'io ary tokony hoainy io raha ohatra ka avela malalaka izy ianao an'le izy inona ny fanatsarana tokony atao akoatran'izay zany io miresaka famatsim-bola sy ny hoe fampiasana sy ny fikarakarana ny fifidianana io ao mifirafitra ireo mpikambana betsaka mihitsy tena hoe mety tso vitantsika eto ny zara azy fa tena betsaka le izy na atao hoe fampiasam-bola anatina fifidianana ohatra de efa mila jerevana zany mba tsy hoe voazara t-shirt ohatra zany vovidy am'ireny ny olona reny zany tokony efa apetraka hoe tsy ho izantsony mabedabe ny azo farizarana mety hoe fotoanantsika eto kely tsy afaka ivalaparana am'izay fa manaroatra ihany fotsiny mialatsiny aminao fa mandeha moa le fotoanantsika resaka foantsika hoe zany zavatra nefany ny erisera akory tsy resahany olona araka ny resahako teo hoe mialangalana sy ny karazany nareo fa zay miasa ny atoko erisera na atao anatiny erisera miomana manabe fiarahamonina amin'ny sabotsy zao zahay anao fambolekazo eo Ambohimalaza commune Ambohimalaza zany itsy Tsinanana etsy zany avaradramo moa zany izy ny tena marina de fambolekazo tsy fambolekazo ohatran'ny fanaon'ny olona hoe selfie na hoe misy tany be fotsiny io fa fambolekazo isa-tokantrano eo atoerana nataonay misy fokotany 12 amin'ny commune Ambohimalaza de misy tokantrano maromaro am'ireo fokotany reo de zara isa-tokantrano reo le zanakazo de isa-tokantrano reny zany mambolena zanakazo amin'ny fotoana io de le olona isa-tokantrano zany lasa tompona andraikitra ho azy endraikitra le zanakazo avy eo karakara le zanakazo zany hoe mba isy eritreretana zany hoe ta hoe aomby le fambolena ahafokatra le hazo mba hiakatrakatra kokoa par rapport amin'ny hoe atao amin'ny tany tsisy mpanara-maso le izy ary ny zana koa tamin'ity fotoan'ity hoe mba zanakazo fihinam-boa nahazo le olona odina na hoe azo zanatany ny tena ambolena mba hahafaly le olona zany aneriana mety misitraka amin'le zanakazo zay zany tena tazo zay no tiako resana am'izay miasa ny erisera tsy eritreretiny miasa matsy zay vetrin'ny olona foana hoe raha tsy tonga fitondrana ianao mahazo sezy ianao zay vao hoe miasa fa ny erisera miasa iny fotony ny erisera iny fotony isaka mifaritra rehetra iny de eto Analamanga zay zaraiko anao zay satria eto ny andreketako de izay no zaraiko ary isan-kerinandro zay araka ny resahako teo betsaka ny efa programanay volana février volana marsa misy ny fampiofanana misy ny fampifanara-kasa betsaka ny zavatra ho ataonay eto Analamanga fa miasa ny atoko erisera miasa ny mpikambana erisera ny olona ndraikitra erisera zany miasa eny amin'ny ivon'ny fiarahamonina Rehefa Andry Ratsifa mpitarika ny erisera eto Analamanga tapitra ny fandarantsika inona no azonao amin'ity andreo vao resaka ireo ary fotoana ihany koa zao hitondrana hafatra sy hoe fanentanana ankoatra ny efa nambaranao teo makasitraka anao Michel nanasa teto tsy hoe fintana fa betsaka ny zavatra voalaza teo fa ny zavatra tiana resana angamba andeha hoe ilaina rehefanovana mila miofatsika mila miova rafitsika raha tena te hiova fa tsy fanavozana fotsiny zay ny erisera ary ny erisera tsy vonina ny hoe hiaraka amina fanavozana zany fotsiny fa mila manova tanteraka zay ny erisera vao vonina ary ny erisera efa vonina ny hitondra na androany ary de efa vonina ny erisera hitondra firenena ary miasa ny erisera eny anivon'ny fiarahamonina na tsy eo amin'ny fitondrana ary manabe ny olona ao anatin'ny erisera hitondra firenena zay no ataon'ny erisera amin'izao fotoana zao isan'andro ny erisera de miasa foana eny anivon'ny fiarahamonina eny tsy mikarama reo mpikambana reo tsy mikarama reo tsy mahazo vola reo fa olona ndraikitra reo de miasa eny anivon'ny fiarahamonina makasitraka anao Michel
makasitraka indray tompoko averiny ty fandarana ity anio alina eto amin'ny onjam-peony efatra mizato teboka valo mbola azona iverena kosa nijery ndraky tsara nandeha eto amin'ny page info culture média 2.0 tiré FM 104.8 amin'ny enora riva ny fotoanantsika manaraka ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny rahampitso talata dia isy ny fandarana zara hevitra manokana eto amin'ny ICM radio matrifiny efatra mizato teboka valo amin'ny 12 sy hafa ifany maripitafy toboko. zara hevitra fandaran'ny sapan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny ICM radio efatra mizato teboka valo andraisana vahiny iresana ny fiainam-pirenena zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amin'ny 12 sy 15